Anarany tompontsika ity afaka sady ny révélation amin'ny tompontsika andao. Tsy ho sakafon'ny fahavalo ane ianao amin'ity taona ity. Tsy aleto anao andendevon'olona any amin'ny toerana lavitra any amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy a Nazareta. Ny fanomezana valopy amin'ity taona ity dia fifaliana fa tsy fahoriana amin'ny anaran'i Jesosy avy a Nazareta. Ny fiarovan'Andriamanitra anisan'ny fitahiana lehibe indrindra ety ambony tany. Ninona herinao raha tsy misy ny fiarovan'Andriamanitra dia zava-poana izany. Na mahery manahoana ianao rehefa tsy misy ny fiarovan'Andriamanitra dia zava-poana izany. Ry aza dino fa arakaraky ny tombon'ny herinao sy ny tanjakao no ilanao fiarovana. Zany mahatonga ny olona tsotra tsy mba misy garde du corps zany sa tsy zay? Satria inona ny andeha ho alaina aminy? Raha misy olona tsy matahotra alina indrindra dia ny 4,000 satria tsisy ninona hoendahana ny aminy. Tsy izy matanjaka ny mahatonga azy tsy matahotra alina. Ianao zao sarotra aminao ny atory eny amin'ny arabe eny. Ianao raha teo moa misy trano. Fa ny 4,000 zavatra tsotra aminy zany. Ary tsisy ninona atahorany ny antony, tsisy zavatra endahana any aminy. Fa arakaraky ny tomboniny vonina atrao no ilanao fiarovana. Enao angera lasy anabavy eno tsara fa reko miaingy zany ny fanambarana. Vao miditra kenkehery fotsiny ianao, mividy ciment 20, fer 6 20, misy fasika tonga eo an-dakoronao, dia fa raikitra sahady ny fandehanana any amin'ny toerana hafahafa any andeha anakana an'io zavatra ho ataonao io. Satria ninona ianao io? Anao trano ianao io. Rehefa tsy misy fiarovana ianao dia tsy maintsy voasakana ny fanaovanao trano. Izay no mahatonga atsika mahita karazana rindrina ohatrany mitsangana zany nefa tsy vita hatramin'ny farany, satria nisy ny sopatra ny trano natsangana. Misy fotoana ny vola efa lasany mpanao trano. Ny trano tsy vita izy tsy hita intsony. Ary misy masamy teny aminao hoento any amin'izay tondranao azy andro izy. Satria ty tany ty feno ankasiparany. Noho izany raha zanabavy malala, za enao mila ny fiarovan'Andriamanitra. Na azo toerana tsara ianao eo amin'ny toeram-piasanao, dia efa misy sahady mitady ny fomba elanao amin'io toerana io, na ahatonga anao mangidy oditra ao am-piasana na ao amin'ny lehibenao. Dia gaga ianao fa maninona ary any ohatrany tsy tiany lehibeako zany, hafahafa ny fomba hitenenany amiko, ny fomba firesahany amiko, ny fijeriny anahy hafahafa. Satria nasin'ny olona ianao dia lasa mafaitra oditra, mangidy oditra ianao, lasa ankahalaina ianao. Ny sasany mba manofa trano tsaratsara dia efa somparany sasany sady dia lasa alany tompotrano. Diavany tompotrano dia miala amin'izany trano izany. Arakaraky ny haavonao no ilanao fiarovana. Raha misy olona tena arovana indrindra aloha eo amin'ny firenena dia ny filoham-pirenena, satria firenena no entiny. Sa tsy zany? Le rangahy anankiray, mpanan-karena anankiray,
naka gardien izy iambina ny tranony isaky ny ariva izy tsy hoe isaky ny ariva fa matetika izy rehefa alina dia mandeha mamonjy boîte de nuit fa rehefa tonga any izy tsy tafapetraka any fa mivezivezy matetika any an-trano izy manara-maso an'io gardien io. Le gardien zany miambina ny tranony fa izy indray miambina an'le gardien. Tsy mahita tora tsy milamin-tsaina. Le gardien mahazo karama aminy izy tsy mahazo karama am'le gardien. Miambina an'io gardien io ny ataony manara-maso an'io gardien io ny ataony. Arakaraky ny ahavonao ny volanao ny vonina ahitao ny herinao no ilanao fiarovana. Raha nisy olona nila fiarovana indrindra tety ambonin'ny tany dia i Jesosy Kristy. Izy no nila fiarovana indrindra tety ambonin'ny tany satria andeha hamonjy any IZAO tontolo IZAO izy. Jereo tsara voateraka fotsiny izy dia efa andeha ovonoiny ny mpanjaka Herode. Fa niaro azy Andriamanitra ary profetika ny arovana azy tao amin'ny nofony Josefa. Anomboka ny ministerany izy miasa nanirahana azy dia ho azerany olona ao anatin'ny antsana fa nisy ny fiarovan'Andriamanitra azy. Imbe dehibe izy no kasain'ny olona ho torahana vato fa tsy manana hery ny tanany olona anao izany. Ny fony olona tezitra fa ny tanany olona tsy manana hery. Ary be dehibe nge ny te tora-bato anao io e. Be dehibe ny te hanimba anao, te hamotika anao, te hanrava anao. Vava ananany, fo ananany, saina ananany, fa tsy manana hery izy anaovana an'izany satria eo ny fiarovan'Andriamanitra anao. Tsy maintsy mamotsitra ny vato eny an-tanany zay te tora-bato anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ndray andro ny mpanjakany Siria namory ny mpanompony andeha hanafika ny mpanjakany Israely. Dia hozy izy hoe aviatsy ananina no miditra dia ao a no mitoby, ao tsika no mitsofoka. Dia lasy reo a ho any amin'ilay lalana ny resany hoe antsika no miditra. Vao tonga any re efa feno miaramila ao. Ahoana koa ary zany. Dia lasy reo verindao tsika iverina fa tsy tafiditra etsika. Vaitsika indray ny fomba fiady avery ananiny tsika mitsofoka. Dahoary amin'ny andro ohatr'izao tsika mandeha. Lasy reo mankany efa feno miaramila koa ao. Ahoana ary zany. Verina indray miandry andro kely indray nanendry andro anankiray indray avery indray tsika milatsaka. Ao tsika tonga dia midina mitsitsoroka moramora ao. Isamborintsika ny mpanjaka, alaitsika ny tanàna, ny zaza amam-behivavy, baboitsika ny lehilahy, fatoratsika, vonoitsika amin'ny lehilatsabatra. Zareo hidrany efa feno vatan-dehilahy marobe, miaramila ny Israely marobe koa miambina avy ao tezitra ny mpanjaka. Misy tsy milamina aminareo reto izy aminareo reto no momba ny mpanjakan'ny Israely, manome renseignement ny mpanjakan'ny Israely satria any amin'izay toerana andehanantsika misy olona foana. Dikan'izany tsy maintsy misy amintsika miara-mivoa reto mitantara any. Dia ozy ny anankiray tamin'ny mpanompony tsy izany le izy ry mpanjaka fa misy lehilahy an'Andriamanitra ao amin'ny Israely ao. Io lehilahy an'Andriamanitra io Elisa ny anarany. Io no miresaka amin'ny mpanjakan'ny Israely hoe aria sy io miaramila miambiny fa any no idinan'ny Sirianina.
satria na dia ny zavatra teneninao any amin'ny farafara fandrianao any ozy ry mpanjaka dia fantatry io lehilahin'Andriamanitra io, eniny io lehilahin'Andriamanitra io. Zay le lazaiko hoe mamonjy ny profetika ho asehon'Andriamanitra anao ny planiny fahavalo, dia tsy ho azony ianao, tsy ho azony ianao, tsy ho azony ianao. Halleluja. Zay vela-pandrika velarin'ny fahavalo ampahafantarin'Andriamanitra anao mialoha, dia tsy ho tonga amin'izany ianao. Tsy isy lozanjoanao ho azy zany na voanao tampotampoka izany. Karazan'olona igagany ianao amin'ity taona ity, satria isy feo an'Andriamanitra iresaka aminao, misy sary ampahitany ianao, misy fahatsapana omeny ianao, misy taridalana hitariana anao. Tsy ho voavoan'ny zavatra ho azy zany ianao, satria Olom-Bavaka, femme de prière, homme de prière, lazao hoe za dia Olom-Bavaka. Tsisy zavatra njonjoanao azy izany. Any raha za teo mitoeranao tenanao amen na lava be a. Mamonjy ny profetika. Reo mieritreritra fa hidina fotsiny akany tanàna, andravan'ny tanàna. Zay reny efa nisy lehilahin'Andriamanitra nampahafantarin'Andriamanitra hoe ana ny lalan'ny zareo, fa anytapeno any, anytapeno sy olona marobe any. Andriamanitra tsy hitanao maso, fa Andriamanitra dia mitaridalana anao sy manoro lalana anao. Sarotra ny komba satria ilay miady aminao tsy hitanao nefa mahita anao. Fa mora kosa ny komba rehefa ilay topoinao tsy hita maso no miresaka aminao sy miteny aminao foana hoe zao atao aty lalana atao, zao atao, zao atao, zao atao. Halleluja. Ny Andriamanitsika manomboka izao dia ilay Andriamanitra iny zao ataovy, zao ataovy, zao ataovy. Ny Andriamanitsika dia ilay Andriamanitra iny zao atao, zao atao, zao atao. Averiko fahatelony, ny Andriamanitsika dia Andriamanitra iny zao atao, zao atao, zao atao. Hoy zavatra mpanaoviny ianao dia ho ataonao, dia mandresy ianao ary tsy mahazo resy ianao. Avereno amin'ny namanao, ny Andriamanitsika dia ny Andriamanitra iny zao atao, zao atao. Lazao amin'ny namana hafa, ny Andriamanitsika dia ny Andriamanitra iny zao atao, zao atao, zao atao. Vao eo zay nanao an'ilay zao atao. Ny fedina rehetra voaforona amelezana anao dia sans effet. Tsy misy effet ihany, tsy misy fiantraikany, tsy misy vokany. Zay ataon'Andriamanitra aminao ny tanteraka, fa zay ataon'ny Satana tsisy vokany. Satria nanao an'ilay zao atao ianao, nanao an'ilay zao atao ianao. Aza diny fa isika tsy mpino mipetrapotsiny ka miandry an'Andriamanitra hiasa, fa isika manompo an'ilay Andriamanitra manao hoe zao ny atao, zao ny atao, zao ny atao. Ataovy zay sainy ataonareo hoy Maria tamin'ireo mpanompo tamin'ny andro ny fampakaram-bady rehefa lany ny divay. Ataovy zay sainy ataonareo. Dia hoy Jesosy hoe asio rano ny siny dia nasiany zareo, tovozy amin'izay dia nitovozina ny vadika divay. Rehefa arahanao ny tadalan'ilay Andriamanitra ny zao atao, zao atao, dia hitany voninahitra Andriamanitra ianao, ahita fahagagana ianao, ahita ny herin'Andriamanitra ianao, ahita ny fiarovan'Andriamanitra ianao. Reko misy manto an Jesosy eto, misy an'ilay fiarovan'i Jesosy eto zao miaro anao, ary eo ambanin'io manto an Jesosy eo no mitoroteny zao miaraka amin'ny herin'Andriamanitra mahery vaika. Eto dia mandray fa misy Andriamanitra miteny anatin'ny olona maromaro hoe zao atao, zao atao, zao atao. Enoy tsara, enoy tsara. Anatin'izany mitoroteny io no mandray ao amin'ny alalan'ny sensibilité prophétique. Fa misy aminareo zao io mandritra mitoroteny Andriamanitra zao atao, zao atao, zao atao. Amen, amen, amen. Vao tapitra ity fotoana ity dia hetsika ianao amin'ilay zao atao, zao atao, zao atao. Ho hitanao hatramin'ny hodina levona hoe atony nandevena anazy. Ary ampahafantarin'Andriamanitra hoe zao ny atao. Amen, 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 amen. Andriamanitra mitondra tany hatrany amina adresy géographique hoe atino ale. Amen. Misy Andriamanitra mitarika ianao hatrany amina toerana ary ny
Ari andianana ozy ari mandeha dia tsy mivily ary mandeha eo mijanona ozy mijanona zay le Andriamanitra miaraka aminao eto mivavaka mafy atsisy ho sakafon'ny mpamosavy sy ny herin'ny maizina ary Satana mizanaka atao mifanainy voninahitra tsy misy ho sakafon'ny Satana izany ninona fivoriana ataon'ny Satana eny ambadikany dia ny fivoriana avy any amin'ny troisième ciel mombanao zay tanteraka amin'ny anarany lasa hoe yes tsy misy ho tapitalan-kaleza na zay voala tamin'ny asany voaroka tamin'ny asany misy asa tsara noho izay ndray ana teo amin'ny toeram-pivarotana misy toerana tsara noho izay miandry anao Andriamanitra tondranao eo sy tarika Andriamanitra zao atao Andriamanitra zao atao zay ny Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao raha lazana malala Haleluya. Utsapanao hoe manompo Andriamanitra za zany